Madagascar Information. Miakatra 500 ariary ny saran-dalana ny faevatra ny volana oktobra ho avy izao, na tiana na tsy tiana hoy ny avy eo anivon'ny CTU. Nanomboka ny 20 ny volana Jolay lasa teo ny fanjakana no efa nampanantena fa hojerena ny vahaolana. Toy ny antso an'hevitra ihany anefa izany hoy ireto farany fa dia tapaka ny hevitra fa tsy maintsy hiakatra ny saran-dalana. Maliko an'ilay tsy afaka ny ampanantena ny mpanjifa ihany koa izay amin'ilay 500 ariary. Dia mameta fa 15 jours afahanay mampandre ny manam-pahefana rehetra voakasika izay. Manana 15 jours zahay. Ka raha ohatra raha jerenandroany zany efa plus ou moins déclaration officielle ny anay natoa zay nampiantsanareo ohatra zao any amin'ny 4 io raha tsy misy réaction ataon'ny na action ataon'ny fitondram-panjakana. Anisany nampametra-panontaniana solotena mitatitra androany ny antony tsy nampidinana ny vidin'ny gazoil, kanefa dia nahitana fiainana avokoa ny vidin'ny pétrole sy ny essence, manampitrotraka izany ny fiakaran'ny vidin'ny piesy. Tsahivina fa efatra amin'ny volana Desambra 2024 ny mpitatitra ny tsy nahazo famatsiam-bola. Etsandan'izay anefa dia niaika izy ireo no tsy fahatomombanan'ny kalitao omenan'ny mpanjifa. Isan'izany ny fiodonana an-dalana, ny seza volamena, ny mpamily sy ny mpanampamily tsy manaja-pandeha, ny seza rovitra, ny tsy fanajana ny boky nandraikitra, ny tsy fahaizana ny lalàna mifeny fifamoivoizana. Kasetry ny fitaterana ny resantsika eto dia roa ihany ny fitsipika sy lalàna mipetraka ao anatiny. Cahier de charge sy ny fahaizana sy ny kazany code de la route. Za mampanjifa dia mijery ho an'ny fitaterana andreny vohatra rehetra eto Madagasikara sy ny manodidina dia mbola lavitra dia lavitra izay amin'ny matompona andraikitra zay. Faharoa, mahita dia mahita kosa nefa fa misy ezaka ataon'ny mpitatitra ao anatin'ny fanatsarana ny qualitén'ilay matériel. Zany tsy midika koa hoe manaika ao anatin'ny ampiakarany zareo ny frais, fa iza zany amin'ny matompona andraikitra ao anatin'ny agence de transport terrestre amin'ny usager manerana Madagasikara, dia za dia mbola miteny aloha hoe tazonina efa-jato ny frais, fa sainga tsy maintsy miezaka isika rehetra miona amin'ny tompona andraikitra eto amin'ny commune urbaine Antananarivo, satria ny CTU dia ny commune urbaine Antananarivo ny miandraikitra azy fa tsy anjaranay ATT, fa manomboka any amin'ny suburbaine ao nandraikitsay. Dia satria ao anatin'ny ATT, ao anatin'ny ministère ny transport dia mangataka koa ho atsika na ao anareo ny CTU na ny suburbaine mangataka miezaka miona amin'ny tompona andraikitra hierahana io, fa tsy anderery ny tenanay amin'ny mahampanjifa anay, tsy anderery anareo anatin'ny izy satria eraha manana ny fampiasana ny fitaterana. Zay zany mikasika ireo zavatra anankiroa ireo ary zay ny angatahako zany alohan'ny ampiakaranareo amin'ny CTU, satria tsy haiko moa na misy UCTS ato fa nareo amin'ny CTU ny ampiakarana ny frais eto Antananarivo renivohitra satria le contexte misy eto amintsika aloha dia mbola tsy mipermettre ny ampiakarana ny frais misaotra antsika rehetra. Mbola lavitra ny ezaka ary tsy misy afa-tsy ny fifampidiniana an-databatra boribory ihany no vahaolana eo amin'ny mpitatitra sy ny fanjakana. Raha ny tokony ho izy io ireto mpitatitra ireto ihany dia fiakarana 570 no kendren'izy ireo ho tanterahana, saingy rehefa nataony marimaritra iraisana dia tapaka fa 500 ariary no fiakarany saran-dalana. Na izany na tsy izany anefa dia tsy mamany ny olona mpitatitra akory ny fiakarany saran-dalana ho 500 ariary raha nambaran'izy ireo fa vidina piesy fotsiny ihany io. Noho izany miakatra 500 ny frais kanefa ny kalitao dia mijanona ho tony teo aloha ihany. Tsy mbola mamaly ny traikefa na ny charge anay mpitatitra mihitsy, satria efa nitenenina foana hatramin'izay hoe any amin'ny 700 any ange vao sahaza ny charge anay io frais io. Ka raha ohatra zay nitenenareo hoe 500 mbola voale kojakoja majinika ny vitan'izany ka tezitrareo. Fa io rehefa mitady qualité anao dia tokony aloha zany le saran'le qualité tadiaviny. Madagascar Information.